mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba-tsika ary avako malalatra trety alarobia fahafito ambin'ny folo ny volana mety ny mofinaina volahatra hoantsika anio dia ny romanina toko fahavalo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'andiny fahafito ambin'ny folo vakina aminaran'i Jesosy fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny fahotana indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsoantsika hoe Abara io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Ry Iray Masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Fanazavana momba ny fanahy masina no betsaka amin'ity romanina toko fahavalo ity. Ary isan'ny manan-karena ity toko ity satria manazava ny andraikitry ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino, manazava ny toetry ny fanahy masina hatramin'ny hoe ny fanahy masina dia mamonjy ny olona ao anatin'ny fahalemeny, tsy mahay mivavaka ny olona. Fa izay entina mampahaizantsika rehefa koa malala dia ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy masina dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Paoly dia manazava amin'ny romanina toko fahavalo fa ny fanahy masina dia fanahin'Andriamanitra mazava ho azy fa ny fanahin'Andriamanitra no mifandray amin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra no miteny amin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra no mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fanahin'Andriamanitra no miresaka amin'Andriamanitra, no midinidinika amin'Andriamanitra. Mazava ny ambariny amin'ny romanina toko fahavalo ity andiny fahaenina amby roapolo manao hoe ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary izay mandinika ny fony mahalala ny hevitry ny fanahy masina satria araka n'Andriamanitra ny fofona ho an'ny olona masina. Zany hoe ny fanahin'Andriamanitra no mitaraina amin'ny fitarainana izay tsy voatonona ny vavantsika, ary io fitarainan'ny fanahy masina io na io ataony vavaka ataon'ny fanahy masina io ny fantatr'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay ilay fanahy masina dia lasa intercesseur, zany hoe lasa toy ny mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra. Mety ho mazana antsika mantsy amin'ny ankapobeny dia hoe Jesosy no intercesseur, zany hoe Jesosy no mivavaka ao antsika amin'Andriamanitra, manelalela antsika amin'Andriamanitra. Zay raha toy ny dikany hoe Jesosy niakatra eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Fa eto dia misy toetra manokana izay ambaran'i Paoly amin'ny romanina toko fahavalo. Zay ny tena mampiavaka ity romanina toko fahavalo ity hoe ilay fanahy masina dia lasa mpanelanelana antsika, intercesseur, mifona ao antsika, mivavaka ao antsika. Dia hoy ary Paoly manao hoe io fanahy masina io dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ina moa ny dikan'izany ry havako? Ny olombelona amin'izay nanaovan'Andriamanitra azy dia vatana saina fanahy. Ny fahotana dia nanimba ny olona manontolo sy ny olona rehetra teto ambonin'ny tany. Ary rehefa nosimban'ny fahotana ny maha olona ny olona dia mazava ho azy fa amin'ny fomba fijeritsika calviniste aloha mazava ho azy, tsy toviantsika amin'ny fomba fijery kristiana hafa ny hoe ny fahotana dia nanimba ny olona manontolo. Fa isika moa calviniste dia resy lahatra fa zany hoe nanahaka fampianarana Calvin dia resy lahatra fa ny olona manontolo maha olona azy vatana saina fanahy dia samy nosimban'ny fahotana. Fa tsy hoe ny ampahapahany amin'ny olona ihany no nosimban'ny ny fahotana. Tsika vao tserakory teto mofinaina no niresaka an'izany momba ny io tamin'ny fotoan'andro nanazavany hoe misy fampianarana tahaka ny fampianaran'ny Thomas, fampianarana Thomas d'Aquin sy ny tahaka izany.
na koa fampianarany Erasme dia Erasme d'Amsterdam PDP ireo mpampianatra zay tsy resy lahatra tamin'ny tsy naharesy lahatra any Calvin hoe ny olona de simba daholo nizy anizy ary maha olona ny olona mihitsy ny fenony mpitehan'ny fahotana. De ny fanahy zany amintsika de zao ny fanahy manota koa de simba ny fahotana. Tsy hoe ny toetsain'ny olona ihany ny simba ny fahotana fa indrindra koa ny fanahin'ny olona. Ary io fanahin'ny olona rehefa simba ny fahotana de tonga tsy nahafantatra an'Andriamanitra. Tsy ny saintsika ihany ny tsy nahafantatra an'Andriamanitra. Tsy saintsika ihany lasa tsy nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fanahintsika koa, ny maha olona antsika koa de lasa tsy nahafantatra an'Andriamanitra. Ary rehefa ny rahan'Andriamanitra ny zanany malalana ka namerina antsika ho ao aminy ndray tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Jesosy dia hoy Paoly manao hoe tonga zanaka Andriamanitra isika, tonga zanaka Andriamanitra isika noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ho atsika. Ary dia io fitsanganany tompo tamin'ny maty io fandraisany ny fahafatesany io raisitsika amin'ny finoana io ny mahatonga ny fiavaozam-panahy aty anatintsika ka manjary saina vaovao, fanahy vaovao, lasa saina mahay mamantatra ny tsara, saina mahay miezaka manao ny tsara, saina mahay tia ny tsara, ary fanahy vaovao, fanahy mahay miresaka amin'ny fanahy masina. De eto zany lay fanahy masina zay ao anatintsika dia midinidinika amin'ny fanahintsika, zay le hoe miara-milaza, miara-mitoy ny miara-midinika amin'ny fanahintsika izy. Dia miara-milaza amin'ny fanahintsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Toy ny manao fanekem-pinoana zany, toy ny manao fanambarana zany ny fanahintsika milaza fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy vitan'ny fanahintsika na ny maha-olonantsika ny maneho ampahabe maso hoe zanak'Andriamanitra isika. Am'izay fotoan'izay le fanahy de manampy ny fanahintsika ka afaka manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Eto zany dia misy fiombonana ilay fanahintsika sy ny fiombonana ny fanahy masina mahatonga antsika mijoro vavolombelona fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy masina zany de fanahy miasa ao anatin'ny fanahintsika de tonga tsy ny fanahintsika ihany no milaza hoe zanak'Andriamanitra isika mazava ho azy. Tsy ny fanahy masina ihany no milaza fa zanak'Andriamanitra isika, fa miara-milaza leo Paoly. Lasa manome hery le fanahintsika malemy, manome hery le fanahintsika kamo, manome hery le fanahintsika zay tafasaraka tamin'Andriamanitra ny fanahy masina ka mahatonga ny fanahintsika mijoro vavolombelona milaza manao hoe zanak'Andriamanitra isika. Lavako zava-dehibe ty fanazavany ty manao hoe tenin'ny Paoly manao hoe aya rehefa natao batisa, aya rehefa nandray ny fanahy masina, aya rehefa nibebaka rehefa niny somatoky dia itoeran'ny fanahin'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra. Zao anefa rehefa fahatokavantsika zanak'Andriamanitra iny tsy salasalana, iny don, iny fanomezana iny sa tao men'Andriamanitra mamaim-poana ny fahatongavantsika ho zanak'Andriamanitra, mazava io. Fa ny olona de zao lay ratsy mampisarasara atsika, manozongozona atsika tsy ino fa zanak'Andriamanitra isika. Jesosy aza nataony hoe raha zanak'Andriamanitra, raha zanak'Andriamanitra. Dia ao anatiny zany asan'lay ratsy zany ny mampisarasara atsika mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ary raha vantany vo misalasala isika ny mahazanak'Andriamanitra atsika de mora aminy ny mandavo atsika. Ny fisalasalan'ny olona hoe azanga mo tena zanak'Andriamanitra, mbola olona ngiahy, mbola ohatry ny olona rehetra ihany mbola tsy misy miavaka am'izao tontolo zao raha vantany vo misalasala ny olona fa tsy zanak'Andriamanitra izy de mora am'ilay baka fanahy ny mampienjera azy. Alay saratsaina hoe raha ao anatin'ny tokantrano anankiray de misy atao ve misy olona maromaro, misy ray aman-dreny, misy zanaka, de atao hoe misy zanaka be dehibe ao 5-10 dia am'ireo zanaka reo misy am'ireo zanaka ireo atao ve misy ray aman-dreny ao de misy zanaka ao de misy mampisalasala manao hoe nareo telo-tany de tsy zanaky dadanareo fa izy menadra ihany ny zanaky ny ray aman-dreninareo fa nareo telo-tany de tsy zanany. Alay saretsaina no akon'izay am'ilay telo menadra zay misy olona mety ho mampisalasala azy.
ary le olona mampisalasala hoe ataon'zay mety mahay mandresy lahatra mihitsy azadonona fa lay ratsy de tena mahay mandresy lahatra hoe zao angena nareo telotange de zao mamorony eo zany izy fa lainga le izy ny akon'izay de zao tsy hoe anako amin'ny fifandraisan'izy telo menada am'le ray aman-dreny ihany fa anako ny fifandraisan'izy telo menada amin'ny tenany mihitsy lasa misalasalany amin'ny tenany izy hoe de iza moa zany zao zahay rehefa tsy zanak'Andriamanitra de taizary zahay rehefa tsy zanaky tadasineny izany moa zany zahay rehefa tsy zanaky tadasineny taizary zahay zany no hitany ahoana ary mahatonga anay tato trano ary mety mborolatsako anatin'ny fakapanahy mihitsy hoe inona moa zany nijanonako ato trano ato tsy aleo ve mandeha manao mahafinaritra ny velany na hoe aloha alaina tolo koa ny zavatra ato trano ato de aloha mandeha sy ny sisa rehetra zany hoe raha avantany misalasala amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika isika de mora am'lay ratsy mampianjera atsika zay natonga lay ratsy nampisalasala an' Jesosy aloha manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de ataovy ty dia izay zazony le avako malala manao hoe satria ny fanahatsika fanahy nanota dia fanahy zay mety andaira ny fakapanahy mandrakariva dia ny fanahy masina no mampahery atsika mampahazo antoka atsika mifanahatsika mety tsy mahatonona akory tsy mahazo antoka hoe zanak'Andriamanitra de ny fanahy masina ny mahatonga matsika mahazo antoka hoe enao ange zanak'Andriamanitra Jaona sy Paoly tena mitovy hevitra mihitsy amin'ny andiny Jaona toko fatelo izy Romana toko favalo de samy manazava manao hoe Jaona manao hoe manahoana tokoa moa zany alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra atsika de nitsona atsika hoe zanaka sady namafisiny zany raha teo isika ravako malala zay tiany soratry Paoly ho takatra de ny hoe fanomezan'Andriamanitra ny mahazanak'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra io de mila mahazo antoka ianao fa zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao de hafa ny toetranao ny hoe zanak'Andriamanitra raisina amin'ny fampianarana omeny Jesosy ho Jesosy ndray maka ao amin'ny Matthieu toko fafito manao hoe zao angeno izy mangatahana areo de mahazo mitadiava de mahita amafisiny eo amin'ny Luka raha teo koa io manao hoe zao no izy nareo ange mangataka zavatra amin'Andriamanitra aza misalasaly nareo na ratsy aza nareo na mpanota aza mahafantatra ame zavatsoa ho an'ny zanakareo fa tsy mainka fa Andriamanitra zany hoe na de mpanota ary sika de mahay mahafantatra ny hoe ty zanaka ka karakaraiko ty zanaka ka tsy asiako ratsy ty zanaka ka ataoko zay mba apetipetiny fiainany itsika mpanota aza mahalala an'izany hoy Jesosy maika fa Andriamanitra amin'ny fotoana azahoantsika antoka fa zanak'Andriamanitra isika de mahazo antoka reto zavatra telo ireto voalohany mahazo antoka ny fanoloran-tsainan'Andriamanitra zay mahatonga ny Paoly miteny amin'ny andininy 5:20 io manao hoe izay tary ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra izay tolorany fanahin'Andriamanitra saina zay miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra tsy hoe zay zanak'Andriamanitra de tary ny fanan'Andriamanitra tsy zay fa zay tary ny fanan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra lay fanahy masina ny lasa lohan'lay mahazanak'Andriamanitra mazava ho azy zay ny fanazavan'ny Paoly zany hoe lay fanahy masina zay atao anatintsika zany de fanahy mitarika ny fahazahoantsika antoka ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia midika fa ny fanahy masina no mitarika atsika manolo-tsaina atsika afako zava-dehibe zany ny faharesitsika lahatra fa zanak'Andriamanitra isika de mahazo antoka ianao zany fa rehefa zanaka de tariny fanan'Andriamanitra rehefa zanaka de tolorana saina fa tsy vitany hoe rehefa zanaka ampianarina tolorana saina ihany fa rehefa zanaka de arovana karakaraina omena sakafo na tsy mangataka akory ary ny zanaka dia omena sakafo zay mahatonga ny Paoly miteny hoe piray lova amin'ny Kristy angenareo ny satany mahazanak'Andriamanitra atsika ny mahatonga atsika piray lova amin'ny Kristy ka mahatonga atsika mahazo antoka inona moa ny tokony ampisalasala za zanak'Andriamanitra de zao Andriamanitra mamelona Andriamanitra miaro ahy Andriamanitra manao zay apetipetiny fiainako
satria zanak'andriamanitra izay finoany zay a de tsy voatery ananan'ny olona fa ampisarasalan'lay ratsy izy zay no mahatonga ny hoe ny fanahy de miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'andriamanitra isika fa ny faharoa ny dikany hoe fanahy miara-milaza ny fanahintsika zanak'andriamanitra tsy hoe fampahirezana ihany satria mety hisalasala sika fa ny faharoa de zao koa lay fanahy miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'andriamanitra de zao ny fanahy masina de tsy mamela antsika ho irery ao anatin'ny fahalementsika io fanahy masina io no mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe azo hery anareo ny fanahy masina de fanahy hery tsy hoe fanahy mahery fa fanahy hery fanahy mahatonga anao afaka ho anao tsy ampy hery zany a de omeny herim-panahy ary rehefa somary osaosa iny ianao somary kivikivy iny ianao somary alaim-panahy iny ianao aza indraindray de ny fanahy masina ny mampahery ianao ary ny ampaherezany fanahy masina anao de ny teny izy manao hoe zanak'andriamanitra ianao ka inona ity kivikivy ty nahoana ianao ny kivy nahoana ianao no mitanondrika lay fanahy masina mampatsiaro an'lay satanao ka mahatonga anao mitraka hoe tsy tokony ho kivy nge ianao ianao nge zanak'andriamanitra ianao nge zanak'atiny ianao nge afaka miantso an'andriamanitra hoe abaray inona ny mahatonga anao tsy mivavaka ianao nge afaka manatona an'andriamanitra zanak'andriamanitra ianao afaka miantso hoe abaray eo ka nahoana ianao ny kivy nahoana ianao mitanondrika nahoana ianao ny mangatsika nahoana ianao no misalasala nahoana ianao ny diso fanantenana satria ampisalasalan'lay ratsy de le fanahy masina rehefa aveo no mampatsiaro antsika an'izay mandrakariva fa ny fahatelo ny azan'ny fanahy masina am'le miara-milaza ny fanahintsika fa zanak'andriamanitra de zao ihany ko ndraindray mety ho manotako le fanahintsika de le fanahintsika ndre no mibidibitsika manao hoe ianao ange zanak'andriamanitra zanak'andriamanitra ve ianao de zao ny toetranao zanak'andriamanitra ve ianao dia tsy tokony ianao an'izao zao nge ny tokony ataonao satria anao zanak'andriamanitra zany hoe lay fanahin'andriamanitra de mibitsibitsika ao amin'ny fanahintsika hoe zanak'andriamanitra ianao ka tokony ho zao ny toetra andrasan'andriamanitra aminao zanak'andriamanitra ianao ka tsy tokony ho zao ny toetra ataonao le afaka malala zava-dehibe ary a ny anjara toeran'ny fanahy masina am'ty Romanina toko fahavalo ity ny fanomezana ny fanahy masina de tsotra kely mihitsy amin'ny Paoly amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanekenan'i Jesosy ho tompo izy ary avako malala amitsika izay tovy hoe miangona isan'alahady na manaraka mofinaina na manaraka toriteny ny am-piangonana na mandray anjara amin'ny fanompona ao anatin'ny fiangonana iza tamitsika no mbola tsy nanonona hoe Jesosy ny tompoko voavelan'ny heliko azoko ny famonjena iza ny mbola tsy nanonona an'izany fa zay nanonona an'izany nanonona hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany mino an' Jesosy Kristy tompoko zay rehetra nanonona an'izany de zao zanak'andriamanitra izy fa izay mampisalasala ny olona kosa ho tsy zanak'andriamanitra rehefa avy nanonona hoe Jesosy ny tompoko de tsy zanaky ny mazava izy fa ny zanaky ny mazava de manamafy ao am-pony ny zanaky ny mazava hoe zanak'andriamanitra nge isika lay ratsy mantsy mampahazoazo aina azy mihitsy ny fisalasalana hoe ary mampisalasala mihitsy mba azahoany mandavo mba azahoany manakivy mba azahoany mambabo ny zanak'andriamanitra de kivino ianao nga zanakatrano ianao nge any velany ianao nga tian'andriamanitra ianao nge mahazo manao zay tianao atao satria ianao tsy zanak'andriamanitra mora mihitsy ny mandavo ny olona rehefa tsy zanak'andriamanitra izy rehefa tsy mahatsiaro n'izany izy ho itsika tany am-piandohana rehavako malala izay tiana ho azonao antoka ara am'izao akatoko ny andro fiakarana akatoko ny pentekosta izao de izao hoe zanak'andriamanitra ianao ary ny fanahy masina de tsy aiza fa efa ao anatinao ny finoana ho an' Jesosy no mahatonga anao mahazo antoka ary fanahy masina io de fanahy mitarika anao enoy ary mibitsiky ny fanahy azo mampalahelo ny fanahy masina zay ao anatinao ivavaka sika tompo am'sotranao zahay fa ndraindray tokoa zahay de kivy mora kivy ndraindray aza mora mangatsika ndraindray ara mety ho azo ny fahalaina anara-panahy ndraindray ara mety ho azo ny tsy fahatokisana anao Andriamanitra de ny fanahinao no milaza amin'ny fanahinay no miara-milaza amin'ny fanahinay no mibitika amin'ny fanahinay fa zanakao zahay
misaotra tompo fa ndraindray adininay ny mahazanaka ao anay ka mora resy zahay, mora kivy zahay, mora mangatsiky zahay. Andrandray aza tsy manam-pitiavana izahay satria adininay takona ny fahatserovanay fa zanakao zahay. Misaotra tompo fa ny fanahinao de fanahy velona, fanahy miteny ho ny am' Jesoa ka renay isan'andro ny pitiky ny fanahinao, manome toky anay fa zanakao zahay, tianao zahay. Ka na inona setrainay, na inona lalovanay, na inona hitanay de zao misaotra fa mampatsiaro Andriamanitra kariva ny fanahinao hoe zanaka tiany zahay, zanakao zahay. Ary raha zanaka de piray lova am' Jesosy zanakao, raha zanaka de karakaraina, velomina, tezaina, ampahirezana, ahitsy de feno. Tompo de ampahireza zahay, ataovy mitoetra am'zany fanahy ny fahatokina fa zanakao zany. Azaviranao ozongozon'lay ratsy, azaviranao ozongozon'lay mpakafana, azaviranao ozongozon'ny zanako zao tontolo zao ny fononay fa zanakao zahay. De miherim-panahy ny joro vavolombelon'ny fahamarinana, miherim-panahy ny joro vavolombelon'ny fitiavana, ho miherim-panahy joro vavolombelon'ny fahamasinanao Andriamanitra amy mahazanakao anay. Zanaka ianteranao, zanaka iankinanao koa amin'ny asa, amin'ny fanompona, amin'ny fitsahoana vavolombelona. Manjaka Jesoa ao am-ponay, manjaka ao amy tokantrano tsirairay zay manaraka zao mofinainy zao, ho tokantrano honenan'ny fanahinao, tokantranony zanakao Andriamanitra, de honenan'ny fiadananao sy ny fahasoavanao. Misaotra Jesoa. Amen.